antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ihany koa fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankonanao. Tonga fotoana izay hienoana ny ten'Andriamanitra ary manasa anao ampanajana mba hiainao izany hatramin'ny farany. Alohan'ny hizarana ny teniny efa dia asako ampitiavana ianao hiara hivavaka hiantso ny fanahy masina mba hamenao izao fotoana izao. Halleluja, hiara hivavaka isika tompoko. Ry Ray Masina tsara indrindra, indro mivavaka aminao izay miantso anay izao fanahy masina ary fenonao izao fizarana izao. Mangataka izay mba hanampy anay ianao ahitahiry ny teny, indrindra hahitakatra izay ho voalaza eto androany. Ry Tompo Ray Masina tsara indrindra, ny teninao dia teny mahavelona, teny mitondra fiainana ary ihany koa Tompo sakafom-panahy izay teny hoe mamelombelona, manome fiadanana. Ka indro mitenena ianao Tompo fa vonona hiaino izahay mpanomponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Halleluja, amen. Amen. Manasanao ary hiara hiaino izany ten'Andriamanitra izany. Ten'Andriamanitra izay hozaraiko aminao androany dia nalaina tao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 5 sy ny 6. Ovakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Matokia ny Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Mankalaza ny Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra. Amen. Ny loha hevitra izay miofiditsika tamin'ity volana Timoteny hoe fananganan zavatra. Fananganan zavatra indro ary averiko vakiana aminao indray mandeha ilay andininy 5 teo manao hoe matokia ny Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Vao miresaka tsika hoe hanangan-javatra, izany hoe rehefa hanangan-javatra tsika mazava ho avy zavatra efa novinafinaina efa ela, efa fikasana efa ela, efa napetrapetraka daholo no momba an'izay rehetra izay. Amin'ny fotoana amin'izay tonga amin'ny fotoana izay hanangananao an'io zavatra io dia hoy ny Tompo eto hoe matokia ny Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Tena mifampiankina be dia be izany zavatra izany. Raha hanao zavatra ianao dia aza mandeha irery, aza miankina fotsiny amin'ny fahalalanao fa tena hoe tsara, tena tsara raha apetraka amin'ny Jehovah izany fikasanao izany na izany zavatra ho atsanganao izany. Ninona izany zavatra ho ataonao, na hanangana tokantrano ianao, hanangana orinasa ianao, eny tsy haiko izay mety ho faniriana rehetra izay ho atomboka ao dia tsara atomboka miaraka amin'ny Jesosy izay zavatra izay. Satria raha mandeha irery isika dia tsy mahavita inona na inona. Raha manao zavatra irery isika dia tsy mahay inona na inona. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy kosa isika na hoe Jehovah dia tena hoe tsy miady irery, tsy maintsy misy fahasarotana amin'ny zavatra rehetra atao. Tsisy an'izany zavatra mandeha milamina hatramin'ny ziska faran'izany, fa ny anelanelany ihany misy vao manomboka mihitsy dia misy ny sedra izay tena hoe mahery. Raha ohatra miaraka amin'ny Jesosy isika amin'izay fotoan'izay dia mety ho reraka, dia mety vao miatomboka dia rava sahady ny zavatra atao. Mety hoe amin'ny fotoana ianao tena ao anatin'ny ady dia tena hoe resy ianao raha vao tsy miaraka amin'ny Jehovah. Moramora aminao kokoa amintsika moa izany ny miady rehefa miaraka amin'ny Jehovah tsika. Misy fotoana ary mety isika angina fa izy hiato antsika ao anatin'izay. Ka izao n'izy ianao hanangan-javatra na mbola ao anatin'ny fieritreretana, mbola ao anatin'ny vinavina maro isan-karazany dia miteny amintsika izany teny izany androany. Aza miankina amin'ny fahalalana fotsiny ihany. Fa tena hoe matokia ny Jehovah. Vao hanomboka ianao dia efa angatao aminy ny tolon-tsaina
isan-karazany angatao aminy ny hery ny saina zany tena hoe izy ny afaka andamina ny zavatra rehetrarehetra, izy ny afaka anampy anao amin'ny tolo-tsaina be da be izay tsy takatra ny sainao mihitsiny, ahafahanao manatotosa na manangana io tetikasanao io. Azadino zany manomboka izao, ianao mety mahatsapa hoe tena mafy ianao, mahery ianao, mahay ianao, fa zao tsinotsinona zao sy ianao raha vao mandeha irery, tsinotsinona zao sy ianao raha vao tsy mahavita ininona akory, malemy, mora resy, mora mitolefika, mora lavo raha vao tsisy an'i Jesosy anohana. Ka androany madiky azy, atolory azy ny asanao rehetra, atolory anazy ny fikasanao rehetra, fa ho lavo rary izay kasay tsika rehetrarehetra. Eto amin'ny andininy fahasivy ihany koa izy dia miteny hoe mankalaza an'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra. Izany hoe rehefa vita tsanganao ny zavatra izay lokasainao natsangana, tsy nandeha irery ianao teo fa tena hoe niaraka, nakininao aminazy voateniteny am-boalohany mihitsiny dia akinina aminazy, fa tsy hoe nanangana ianao zao zavatra dia adininao izy, fa dia nataonao tamin'ny fahalalanao sy tamin'ny herinao ilay izy. Rehefa tonga ny fotoana izay hoe mampisy sedra, mandalo ny sedra, mandalo ny ady izay vao tadidinao Jesosy. Amin'ny fotoana ianao mahatadidy anazy, tsy manameloko anao izy akory, sady tsy mandasa anao izy zay ka tsy ohatran'ny olombelona izy, zay ka tsy te hiaraka amiko, tsy te hanontany ny haviako, tsy ohatr'izany. Fa Andriamanitra tsy manao an'izany, fa rehefa mitodika aminazy ianao dia tsy maintsy henony foana ianao, mahita zavatra, mahita hevitra hanampilanao foana izy mba ho amin'ny fandresenao, fa kosa tsara loatra ozy izy raha miatomboka amin'ilay fananganan-javatritsika no efa akintsika aminazy sahady ilay izy, miara-mandehantsika. Tadidio fa ny olona rehefa mandeha irery dia mety hoe misy fatahorana, lasa tsy mba misy olona hidiana hevitra. Tsara ny roa no ny iray, tsara foana ny miresaka, mifampiresaka, mifampizara, mifampianatra. Dia ny olona aza moa ve atokizantsika, izany ohatra ny hoe vadintsika, ray aman-drenintsika, raita-po amintsika, mety hoe hizarantsika ny zavatra izay ataontsika, angatantsika hevitra sisisisa, fa vao maika ve fa ilay Andriamanitra izay nanao amin'ny zavatra rehetra, tompon'izao rehetrarehetra izao, izy ny tompony, izy ny haviany izao rehetrarehetra izao, dia fa maninona tsika tsy hatoky azy, fa maninona tsika tsy hanaky ny zavatra aminazy, sady izy ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra tsy mba mandasa, ilay Andriamanitra tsy mba hoe hamitaka atsika, fa izay teneniny dia tsy maintsy ho tanterahany, ary izay natomboka miaraka aminy tsy maintsy ho vitainy hatramin'ny farany ihany koa. Ka manomboka izao ndao hiara-nomboka amin'Andriamanitra tsika, aza miakana fotsiny amin'ny fahalalanao io, aza miakana fotsiny amin'ny fahaizanao io, aza miakana fotsiny hoe manana fond ianao dia atomboka anao ilay izy, dia tena lasa ianao tena hoe tsy todika aminy mihitsy, tsy hanakina aminazy amin'ny zavatra izay ataonao. Fa manomboka androany mbola tsy tara ianao raha efa nandeha irery, tsy maninona zany, mbola tsy tara raha androany ianao vao hitodika amin'ny Jesosy ary hanakina an'io fikasanao io aminy. Dia hoy izy eto amin'ny andininy fahasivy hoe mankalaza an'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra. Rehefa amin'ny fotoantsika, rehefa apetraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra, tsy maintsy misy vokatra tsara, tsy maintsy mandresitsika ao anatin'ilay izy, tsy maintsy feno fitahiana, feno fiarovana, tena hoe feno tahiny tompontsika ao anatin'ilay izy. Dia rehefa tonga amin'ny fotoana izay hitsinjana an'izay vokatra izay nafafisaintsika dia azadino azy, azadino mankalaza an'izay fanananao izay sy amin'izay voaloham-bokatrao izay ho an'i Jehovah. Ankalazao izy, azadino manomeza fanatitra, mizaraha, fa tena hoe hafa mihitsy izany hoe voaloham-bokatra
nomeny Jesosy zany. Tena hoe afo zany. Dia azadinao mankalaza ny Jehovah ao anatin'izay satria raha misy ny fitahiana dia ilay Andriamanitra no nitahanao. Raha misy ny fanananao zavatra, fahazahoanao zavatra, fandresenao, fahombiazanao dia azadinao fa Andriamanitra no tao ambadika an'izay. Andriamanitra tsy no ny herinao zany, tsy no ny fahalalanao zany, fa ilay Andriamanitra ao an-tampony loha, izy no miahy anao ambadika, tsy hita maso. Mety manome fitahiana ho anao amin'ny analan'ny olona rehetra izy. Mety misy olona alefany hanampy anao, hanatanteraka an'io nofinofinao io. Mety sendra nandalo sedra ianao, tena hoe niato mafy, fa misy olona alefany ho fitahiana ho anao mba hanavotra anao indray, hampitsangana anao indray. Dia mety ianao mieritreritra hoe tsy Andriamanitra iny fa ilay olona ny tena hoe dokafanao, ilay olona ny reharehanao sy isaoranao. Tadidio manomboka izao fa Andriamanitra no eo ambadiky ny fisandratana rehetra, Andriamanitra no eo ambadiky ny fahombiazana rehetrarehetra. Ninona zany izay ataonao manomboka androany dia tadidio fa Andriamanitra no ambadika izay. Ka azadinao mankalaza azy amin'ny fanananao rehetra sy amin'izay voaloham-bokatrao indrindra indrindra. Rehefa misy fikasana ataonao zany ka nisy vokatra iny misy fitahiana iny no mipoaka iny dia azadinao mankalaza ny Jehovah amin'izay zavatra izay satria izy no ambadika ao. Izay ny fizarana ho anao androany, mankasitraka indrindra ho anao ny anao hatramin'ny farany. Mino aho fa nitondra afatra ho anao zany teny zany, nitondra indray fanantenana ho anao zany teny zany, nitondra fifaliana ho anao zany teny zany, ary indrindra nampafantatra anao sy nanefa ny fonao indray androany zany teny zany. Satria tsy no ny herintsika no ahavitantsika zavatra, tadidio izay manomboka androany, tsy no fahalalantsika na zany fahalalantsika zany dia tadidio fa izy no mpanolo-tsaina ho antsika, izy no manampy antsika hahatakarantsika an'izany zavatra zany. Ka izy no tokony ho deraina, izy no tokony ho reharehana, ilay Andriamanitra izay ao ambadika an'izany rehetrarehetra zany. Matetika isika rehefa mahavita zavatra dia mirehare, tena hoe mafy tena mirehare, mahay tena hoe mirehare zany, manambony tena mideratena mihitsy, sady manambany ny hafa fa tena hoe ianao ilay mahay noho ny hafa. Tadidio nefa fa ilay Andriamanitra izay nanomenao anao an'izay no tokony ho reharehanao fatratra. Ka tadidio ary ankinao amin'ny Jehovah ny zavatra rehetra fa aza miakina amin'ny fahalalanao fotsiny. Tadidio fa mbola izy no manome antsika an'izany tolo-tsaina isan-karazany zany. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany amin'izany fitiavany manokana antsika zany, satria tsy mamela antsika irery izy, tsy mamela antsika hiady irery izy. Eo foana izy ho antsika na dia tsy hakinontsika aminy ary zavatra ataontsika, fa vao maika moa hoe hakinontsika aminy zavatra ataontsika dia vao maika tena ho feno ny fitahiana, ho feno ny fiarovana amin'ireo mety handrava ny devoly, mety hanimba sy ny sisa. Dia azadinao ary ankinao amin'ny Jehovah fikasanao rehetra. Amen. Amen. Zay fizarana azona tolotra tamin'ny dianio ity mankasitraka fenonao ny hainao hatramin'ny farany an'izany sakafom-panahy izany. Mino fa samy nandray isika, nandray sy mihinana na dia kely daholo ary tao anatin'izay. Dia dahin'Andriamanitra mitafotafo tompoko hiara hifafantsika marana fotoana. Ry Ray masina tsara indrindra, sotranao amin'izany teninao zany, sotranao satria raha nandeha rehetra izay hatramin'izay dia manomboka sy nandroany izay Jesosy dia hiezaka ary tena hanakina ny fiainana eo am-pelantananao, indrindra Tompo izay fikasana rehetra ho atsanganay dia hiaraka hanomboka izay manomboka andrano miaraka aminao. Raha efa natomboka izy Jesosy dia eto izay Jesosy mbola tsy tara fa ho akinay eo am-pelantananao zany. Ary matoky izay fahandresy izay azo vokatra tsara izay miaraka aminao, ary tsy ho adinonay Jesosy ny mankalaza anao amin'ny anaran'izay vokatra azonay izay, fa tena hoe ho atomboka miaraka aminao Jesosy ary hanomezanay voninahitra ny anaranao izay vokatra voaloham-bokatra rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany mivavaka rehetra izany. Amen. Amen. Tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra. Ma vida tem na igreja, tumbo família, exalumano tulo. Sino na
tumpo